Zay ny amin'iny fanosoritany lehibe ny masovoan'ny Alemana miasa somona eto Madagasikara fa ny fifampidinina no any vahaolana amana ny olana anatin'ny firenena na vondrona iray indreo jerisika indrindra ny andindininy makasika izay vaovao izay. Ny fifampidiniana ihany sy ny fanajana ireo lalàna demokratika no ahitana vahaolana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao raha ny hevitry ny lehibe ny masovoan'ny Alemana miasa simonina eto Madagasikara. Je suis convaincu que la très grande majorité de la population malgache ne veut plus d'un nouveau bouleversement par la force ou la violence en dehors du cadre démocratique prévu par la Constitution. C'est le dialogue, et uniquement le dialogue entre les acteurs malgaches ensemble, ainsi que l'acceptation, le respect de l'état de droit et des règles démocratiques par tous, y inclut l'opposition et le gouvernement qui peuvent aboutir à des solutions. Nutsaïven faratukan ravna ni olana tao Europe de vokatry ny fifampidiniana nisy sy ny finiavana amin'ny fampiarana izany teo amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta européenne.